fa isan'ny atsika goavana nampiavaka ity faninanan'ity ihany koa dia ny teo amin'ny taranja bodybuilding izany izay nampisehoany ireo be sandry nareo bokin'osatra ny fahaizany amin'ity taranja ity. Saika ireo bokiny tsara vatany kalaza avokoa ny batany fandresena tamin'ny fifaninanana men's physique sy bodybuilding izay nataon'ny mpikarakarany extrême combat ny fanindran-dalana tamin'ny katrokady kickboxing. Teo amin'ny men's physique sokajy voalohany aloha dia hery avy eo amin'ny BCA Nosy ny batany fandresena. Teo amin'ny sokajy faharoa kosa indray dia inasandratra avy any Fandriana no voahositra ho tompon-daka. Koatr'izay teo amin'ny bodybuilding sokajy petit taille dia hinjaka avy ao amin'ny hinjaka sport no voasafidin'ny mpitsara ho mendrika indrindra. Teo amin'ny taille moyenne dia Ray Zoé avy eo amin'ny Laroka no voahositra ho tompon-daka. Ary farany dia Antoine no nibatany amboara teo amin'ny grande taille. Sikaritra fa efa manana ny toerany somary mpakafy eto amintsika ity fampisehoana bokin'ozatra ity amin'izao fotoana izao.